Salama daholo androany sika de ndao raha hiresaka ny mahakasika ny vaovao izay malaza amin'izao fotoana izao tsy inona moa izany fa ny fanaterany ireo Solombavambahoaka ny kandidaturany amin'izay fahavonosany hirotsaka ho Solombavambahoaka izay ka ireo avy amin'ny TTV no resantsika ato anatin'ity vidéo ity toandry Lalatiana Rakotondrazafy izay voamarina fa hirotsaka ho Solombavambahoaka any Faratsiho any eo ihany koa Augustin Andriamananoro izay nisantatra an'izany fametrahana kandidatura izany ho any Antananarivo. Fa milohan'izay dia azadino ny manao commentaire ambanin'ity vidéo ity mba ahafahana mandravina ireny rehetra ireny nanaovantsika vidéo manaraka eo. Azadino ihany koa ny like ny vidéo antsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefany amin'ny sisy WATAWATA GASY toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avetrany tonga de vavany ndao ary. Fifidianana Solombavambahoaka andro farany amin'ny fametrahana dossier ka noho izany mpikambana maro no menimenina sy diso fanantenana. Maro amin'ireo kandida ho Solombavambahoaka raha toa ka mbola manampikasana hirotsaka ihany no niandry ny fotoana farany vao hametraka ny taratasy firotsahako fidina anisany voakasika izany mandry tsara antsoy sy ny sisa ny avy amin'ny vovonany miaraka amin'ny andrajoelina ihany koa tsy ahivina fa raha tsy misy indray ny tovana na ny fanovana ataon'ny fitondram-panjakana dia androany alatsinainy 8 aprily 2024 no fepitoana farany hahafahan'ireo mikasa hirotsaka ho candidat député manatitra ny taratasy izay mahakandida azy ireo. Antony maro no mety nahatonga ny fandraisana ny andro farany, mety ho safidy stratégique na ihany koa ny hadisoam-panantenana miseho amin'ny piray vondrona. Maro tokoa no diso fanantenana noho ny tsindry avy any ambony izay manery ny mpikambana ifotony hanohana sy hanaraka ambokony ihany koa ny kandida izay voafantana. Kanefa mpifandrafy sy mpifaninana ara-politika tamin'izy ireo fahiny ity farany tsy maintsy hiteraka lonilony izany indrindra ny avy ao amin'ny vovonana miaraka amin'ny andrajoelina izay tsy afapo amin'ny kandida voafantana raha ny feo sy ny zavamisy any amin'ny faritra Sofiny no henona. Mbola resaka izay fifidianana zay hatrany dia any Belo filazana fitaomana mpanabe izay miteraka resabe amin'izao fotoana izao. Misy filazana fitaomana mpanabe hanotrina ny fametrahana ny antota taratasy firotsahana ho kandida any Belo hany izay miparitaka amin'ny tambazotra-tserasera. Raha tsy hoe misy tompon'andraikitra ambony no ambadika izao dia tokony hanaovana fanadihadiana dia sakanana ny mba tsy hisiny toy izao ho izy ireo hatrany. Ho any Antananarivo indray dia i Augustin Andriamananoro no hiatrika ny listra vovonany miaraka amin'ny andrajoelina. Androany amin'ny efatolakandro no fotoana nomeny Augustin Andriamananoro ministry ny serasera sy ny kolotsaina hanatitra ny taratasy mahakandida Solombavambahoaka azy eny anivony Ovaiky ao amin'ny distrikty Antananarivo renivohitra izay boroborotany voalohany. Ny Solombavambahoaka hanitry Razafy Manantsoa no anisany hifaninana aminy amin'ny fifidianana Solombavambahoaka ity hafana arak'izany ny hady hevitra mandritra ny fampilezan-kevitra. Mbola ao anatin'izay Solombavambahoaka miaraka amin'ny andrajoelina izay any Belanana tonga nametraka ny taratasy izay firotsahako fidiny ho Solombavambahoaka i Aziz Andriamanantsoa izay ben'ny tanàna ao Belanana renivohitra ao. Tontosa tamin'ny androany alatsinainy 8 aprily 2024 maraina teo ny fametrahana taratasy filatsahako fidiny ho Solombavambahoaka ao amin'ny distrikty Belanana ao hoy Andriamatoa Aziz. Izy arak'izany no nametraka taratasy firotsahako fidina faha efatra ao amin'ny distrikty Belanana ao. Ireo solotena maro mpanaradia azy sy TGV any an-toerana no nanotrina teny amin'ny CED. Ao anatin'izay hatrany any Faratsiho any fantatra ankehitriny fa Lalatiana Rakotondrazafy no kandida izay ho Solombavambahoaka any Faratsiho any raha ao anatiny vovonana izay miaraka amin'ny andrajoelina. Lalatiana Rakotondrazafy moa izay fantatry ny maro sady ministry ny fampianarana teknika no kandida natolotry ny vovonany andrajoelina any amin'ny distrikty Faratsiho any amin'izao fotoana izao. Izy arak'izany no voatsongo tao anatin'ny maro amin'ireo hiaradia amin'ny andrajoelina amin'izay firotsahako fidina ho Solombavambahoaka izay any Faratsiho any. Andrasan'ny maro arak'izany ny fahalaniny any Ramatoa Lalatiana Rakotondrazafy amin'izao fotoana izao satria tsy vaovao amintsika i Lalatiana Rakotondrazafy fa isan'ny vehivavy izay manana ny mahizy azy ary azo lazaina fa vehivavy tena mahavita azy izany hoe fampibatanto moa zany araky ny fiteny ka rariny sitsiny raha toa ka nanapa-kevitra Andriamatoa filoha izay nanendry azy amin'izay solotenany ireo kandida izay solotena azy any amin'ny faritra Faratsiho iny
amin'izao fotoana izao satria raha atao jery totika ny mahakasika ny Lalatiana Rakotondrazafy dia tsapa sy hita fa tena vehivavy isany tia mandray andraikitra ary tena mahavita azy izy. Efa ministra ny serasera teo aloha izy ary efa nirotsaka tao Antananarivo ihany koa izy tamin'izany fotoana zany izay niaraka tamin'ny antoko Freedom ary eo ihany koa ny andraikitra izay sahanina amin'izao fotoana izao ka midika izany fa tena vehivavy mahavita azy ary azo antenena tsara izy amin'izay Solombavambahoaka azy zay raha toa ka lany izy any amin'ny faritry ny Faratsiho iny. Ho maromaro ihany araka izany ireo ministra no ho lasa Solombavambahoaka raha toa ka lany daholy ireo rehetra ministra izay nisafidy ny hirotsaka ho Solombavambahoaka amin'ity taona ity. Mbola mahakasika an'izay ireo ministra izay nirotsaka ho kandida Solombavambahoaka izay tsy diso anjara amin'izany ny Solombavambahoaka izay voafidy tany Université tsy iza moa izany fa Angelica Michel izay sady Solombavambahoaka no ministra ary efa ohatran'izany foana izy nandritra ny mandat izay na Solombavambahoaka azy teo aloha izany hoe sady Solombavambahoaka ny Université izy no ministra tamin'izany fotoana izany fa ankehitriny kosa izy sady efa voatendry ho ministra no mbola nirotsaka ho Solombavambahoaka ihany ary mbola ao anatin'ny fiarahandia amin'ny antoko volomboasary izay miaraka amin'ny andriamatoa Rajoelina ny tenany mandraky teny androany ka noho izany dia azo lazaina fa isan'ny ministra izay nisafidy hirotsaka ihany koa ny tenany. Araka izany dia tsapa sy hita hatreto fa niezaka nanolotra ireo kandida izay tena heverina fa mafy ary heverina fa tena aharesy lahatra ny vahoaka ny antoko volomboasary amin'izao fotoana izao satria araky ny efa lazain'ny filoha foana ombenimbieny izy dia olona stratégie izay manana stratégie miavaka kely raha eo amin'ny sampanao politika. Izay ny mahakasika aniny firotsahako fidiny ireo Solombavambahoaka iny fa ndao ara ho resahana kely ny mahakasika ny fanamboarana ny RN13 izay nisy fombafomba fangataham-pitahina mialohany hanamboarana an'izany lalana izay mampitohy ny hosy amin'ny Betroka izay. Ao anatin'ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo izay nolazainy filoha fa hamboarana ny ampahandalana manomboka eo amin'ny PK0 miainga avy ao ihosy hatrany amin'ny PK78 ao Betroka mialohany hanombohana ny asa dia nanatanteraka ny fombandrazana omaly alahady 8 aprily tao Kalamenty ireo lonaky ny ray aman-dreny any an-toerana nivoaka manodidina niaraka tamin'ny orinasa Top International Engineering na Madagascar na TEM izay hanao ny asa ondry iray no vonoina ho fangataham-pitahina hanatontosana tsara ny asa. Nisaotra ny fitondram-panjakana ny sekretera jeneraly ny faritra Ihorombe raha nandray fitenenana ny amin'ny finiavana amin'ny fanamboarana ity lalana ity ary ny rara soa ny hahavitany lalana tsy hisy ny haratra na fitaovana ho simba ao anatin'ny roa taona ny fanateterana izany asa izany. Izay tsara mahakasika n'ity videontsika ity tomboky lasy tomboky vavy manasitsika rehetra anao commentaire amban'ity video ity mba afahana mandravina andreny hevitra rehetrarehetra ndafantsika video manaraka eo. Manasitsika ihany koa ilaiky ny videontsika ary tsarovy ny miabone amin'ny chaîne antsika mba afahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa ny am'sesy atao WATAWATA GASY. Tomboky lasy tomboky vavy mankasitraka dia mirary soa.